mbola ampifaliana indray no iarahantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarana antsika fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'ny Ehosoa ady toizantsika mihitsy hoe lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany lasa Jesosy ny ao fa tsy Ehosoa. Dia ny fanazavana zay mihitsy no meka antsika hoe satria vaintsika tsara ohatra an'izay fampianarana anankitelo ianareo zay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. Dia zay no zavaina amintsika hoe inona ny antony na tonga ny anaran'io tafaova aloha ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Yahve, ny anaran'ny Ehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androandray tsika niaraka hijery an'izay fanazavana zay hoe inona no antony natonga an'izay. Dia voalohany aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azavaiko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva satria tena tsy niraraha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely eto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraraha mihitsy ny dia tonga ny ozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay dia rehefa nilatsaka reto ozina reto dia nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina, tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, inaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, inaran'ny Ehosoa nefa ny famonjena, dia rehefa niaraka nefa navoaka an'Andriamanitra ilay tena tsy misy famonjena intsony eto dia mazava ho azy taorian'izay foana ny anaran'ny dada Yahva azy mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Ehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly tsy afaka mipetraka ao Israela intsony ny famonjena ary zay natonga ny hoe maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga oro zareo efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo dia maty ho azy eo hoe vonoiny reny koa rehefa avio araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israelianina io zany azo tsy amin'ny teny zao no niozina nahazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony zay satria tsy afaka nitonona tao intsony anaran'Andriamanitra ray dia mazava ho azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nitonona tao intsony anaran'ny Ehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly dia maty hatrany amin'ny azo oliva roa zay ho avy ao dia zao novain'iretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay. Novain'le hafa firenena satria tsitsy niaro-tsony le anarana dia novain'ny hafa firenena ka raha tokony anarana Ehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao dia Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona ho tafakamana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Daholo rahantsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tableria ny antony natonga an'izay rehetra zay miteny teknisany efa sokafy amin'izay mbola nomana kely aro aiza misy teo mijerevantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra arika hatramin'ny bokyny ampaminany voalohany Isaia toko faha 9:7 hatramin'ny 10 jerevantsika Isaia 6:11. Ty zany ny ozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia ty le teny dada Yahva hoe tezitra izy dia nandefa ny ozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia toko faha 5:20 azo efa kelikely ato zany. Ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny andininy raiky ambin'ny folo eny zay Jeremia toko faha 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Enonge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io no nandeha hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'andro any dia mandritra ny 323 taona zao
no natongavan'ny teniny avy tamiko ary lazaiko taminareo. Eny ny fomaraina koa ka nilaza nefa tsy ny hainonareo. Anio tena tsy mihaino ny tenio Andriamanitra io mihitsy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely. Zay ny tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy narah mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fomarainako izy ka naniraka nefa tsy nety ny hainonareo. Aniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny avanareo fa ompiteny angenareo rehefa tsy haino e. De ao no teniny ny fomarainako izy ka naniraka nefa tsy ny hainonareo. Na nanigilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo hatrizay koa mandrakizay. 9 ary aza manaraka Andriamanitra fanompo asiankoka eo anatreny ary aza mampahatezi tsara mihitsy ny amiasan'ny tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy zany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo ao fa tena ampididozana zany efa manao adalana eo amiko nareo e. Efa nanome avertissement zany io dada Yava io. Efa ela mihitsy. De vaketrika indray amin'ny 17 nefa tsy ny haino nareo hoy Yava. Mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza fo maika nakasika mihitsy nareo amin'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao mio dada Yava io rehefa teny izy de tokony arahana de rehefa tsy miteny anao de ho faiziny amin'izay ohatra sy ady any ampianatra hoe aza mitandrana didy folo fa tsy izy io mialahy ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozonon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy nihaino anareo mba hampatezenareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro noho ny tsy nihainonareo ny teniko dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka ho Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrazitra sady ho rava mandrakizay 10 ary atrahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana noho ny amin'ilay hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didy nomena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy diranao. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny hery koa. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana ny feon'ny vaty fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ty tany 9 Jeremia 25:3 ka amin'ny 11 ary ty tany rehetra ety de olo-foana sy olao ary ireto firenena rehetra ireto anompony mpanjakany Babilôna 70 taona tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha am'izay hoe ompiteako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fo jereva antsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy de ndray tsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:10. Isaia 9:7 nanaraka am'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina am'izay nazo zanaky Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zao miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra tateoriana. Ary izy ty am'izay ny teny mpaminany Isaia efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao am'ty fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay efa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Ane jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fony ty fireneny ty ary ataovy ladalovina ny sofiny ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny ataovy adala ny fony ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita nininona tsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'ny Andriamanitra hoe rehefa tezitra fo meko anareo zay efa mihaino sy mandeha ao tokantrano fa tena maizina ny lalak'ala ianao de no mihaino anatin'ny fahotana. Ny olona mihaino anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana e. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony adala ny fony ladalovina ny sofiny inona tsomo zany tsy fahoriana ny lalak'ala iana. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao
mahita ny masony ka mandre sofiny dia lalany fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany tendriamanitra hoe tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azo tranona intsony, ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandre sofiny ataovy jamba ny masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana. aleo izy tsy atao mandre ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana. Ozina ge zany noho ny amizy tsy afaka mibebaka nefa ny anaran'ny dada Iava mihitsy le hoe zay miantso anaran'ny dada Iava no ino moa le ovonjeny. Donc avejevantsika zay tenin'Andriamanitra zay somary jerevana kely eo teknisianina. Nasika reo kiaraka kely an'izay teny zay hoe zay miantso anaran'ny Iava no ovonjeny zay moa zay teny zay. Azoreo hijerikely an'izay vetivety ho antsika eto an-tokantrano. Zay misy nitiny zay miantso ny anarany tompo. Somary jerikely an'izay tsy ozy kely vetivety mba kiaraka kely an'izay vetivety tsika miandry daholo nareo mandra-pahitatsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny indrindra. Joel firme izy dasikely vetivety ny sy tadidiko ntsony. Joel toko fahatelo andiny fadimy zay no jerevantsika zany Joel toko fahatelo andiny fadimy Joel toko fahatelo andiny fadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika atsika mihitsy ny de am'izay hitareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toy izy tia izy tia Joel toko fahatelo andiny fadimy ary nazovo ny antso ny anarany Iava de ho afa mandositra. Matoa zany afa mandositra zany de afaka miloza ny dikan'izany, afaka mifahoriana, afaka mifangirifirina zay. Zany hoe zay miantso ny anarany io Andriamanitra iray Iava io zany de afaka mandositra, afaka miloza, afaka mifahoriana, zay ny tsendriko tsara. Ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'Israely araka le Isaiah toko fahenina andiny fahasivy ka hatramin'ny 2:20 teo tsy asiana famonjena, tsy omena fibebahana, tsy afaka mahazo ny hatsaran'Andriamanitra intsony. Mazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy no tsy azo tononona intsony. Satria ny anaran'ny dada Iava ahafana mandositra ny aretina, ahafana mandositra ny loza. Zay hoe nazovo miantso ny anarany Iava de afa mandositra izy. Izany zany na iza niza zany miantso ny anarany de afa mandositra, rehefa tsy afaka miantso ny anarany zany de ho avy ny loza. Ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarany tokoa zanak'Israely nanomboka teo tsy afaka nantsona ny anarany dada Iava noho ny am'ilay ozina nazo teo. Ary satria le hoe zay miantso ny anarany dada Iava no afa mandositra de tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita ty orina. Donc afaka antsika am'izay kiaraka kely antsika aloha teknisiana mikasika ny am'izay rehetrarehetra zay. Ovakitsika ary amin'ny Jeremia 4:22 indray mba ho jerevantsika kely zay teny zay aloha Jeremia 4:22 inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ity ho antsika rehetra ny atokantrano any. Jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty Jeremia 4:22 eno nge ny tenin'Andriamanitra fa adala ny oloko
izao tsy mba fantany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny ianao ratsy de endry izy fa raha ny anao tsara kosa tsy fantany efa lasa adala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony efa lasa adala ozy izy ny olo koa zao tsy mba fantany ntsony tsy nisy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanak'itsy rehely tena niatra taminy mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hahafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada iavany ny fibebahany satria dada iavany nanome ny fibebahany noho ny amin'ny osoazy nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena fibebahana ka rehefa dada iavany tsy azo antsony anarany a rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-dosa so rehefa tsika indray ny ten'Andriamanitra manaraka ty mazava-be le teny Jeremia teo a aza indray tsika aloha kiaraka ny anakary manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra rehefa tsika indray a ao amin'ny bokyny Isias 64:5-6 jerevantsika indray zay teny zay Isias 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada iavatsony ny olona tena foana Isias 64:5-6 jerindray tsika Isias 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olo maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olo maloto am'izay ny israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamarihana rehetrarehetra teny efa tsisy fahamarihana ntsony dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsisy oatra zany toetsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka ny tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada iavatsony tsy misy miantso ny anaranao tsony na mifoy ifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha mifo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao tsony ny lozany dada iavany zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina ntsony hoe vakitsika tsara ty aiza misy teo 9 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avazanak'Israely ny fiantsony anarany dada iavany ina ny antony fa efa nanafina nitavanao taminay ianao ka de nandevina anay noho ny eloko anay noho ny amin'ny eloko any zanak'Israely a na afenin'Andriamanitra am'izay ny tahony a tsy nisy afaka niantso an'le anarana ntsony a maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy any ny tady loza tapahany dada iavany fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany anao fa ho tapahana tahako an'io koa ny lalanao a de tsy ahitan'io Andriamanitra io tsynao rehefa miavinavina io zao ny antony tonga ny hoe tsy nesorony olona tao narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay moa jerevantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezo ny karazan'io a nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrerety ianao e azao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe narana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo mareniky ifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevonanay ianao noho ny amin'ny eloka anay hoe ny zanak'Israely tena foana le anarana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taorinan'izany a fa ndraiky jerevantsika indray ty ten'Andriamanitra ty raha ijerentsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isea Amosa 9:1-7 Amosa 9:1-7 ka hatramin'ny 10 jerevantsika indray tia ny pratika an'io am'izay a loza ho an'ny zanak'Israely niatra tamy mihitsy nyty loza ty Amosa 9:1-7 ka hatramin'ny 9:10 vavakitsika indray ty ara-ny pratika an'le loza nandray nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa reo an-trano iray de samofaty ireo zany re misy olona folo zany anatin'ny trano ray ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindranay zany le ao an-trano mbola misy ihany ve ao de hoy izy tapitra de valiana hoe mangina re fa tsy tokony ho tenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantsony anarany dada iava maty ny olona ny dikan'izay
mamono am'izay io andriamanitra io raha narana toko mitondra famonjena sy fanavotana zany a eo afa mandositra ny olona araka hitantsika tary amin'ny joelina toko fahatelo iny lasa mamono indray ny afaran'le anarana hoe zay miantso ny anarana indray ty ny maty zay zany ny afaran'le olona ny miantso ny anarana io andriamanitra io a de tsy nisy sany antso tsony le anarana le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena de ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso le anarana de tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena tsy afaka natsonatsony anaran-dada Iava de teona tonga n'le anarana hoe Adonay n'le atsony Israeliana hoe Adonay de nalain'le olombela rehetra mpitondra fihevana ataony hoe ny tompo raha te Madagasikara de nataony ny tompo any amin'ny tany any andafy any de nataony hoe Seigneur zay ary amin'ny afo moa zany de natao hoe Lord ohatra am'izay nanovanova azy zany zay natonga an'izany rehetra zany ka izany rehetra zany no porofo amitsika hoe tena foana atao Israela marina le anarana de zay natonga le anarana avatsy nazo natsona de nataon'zareo hoe Adonay rehefa avy eo de ny sasandre moa le tsy mandinika de le Yahva no vainy hoe Yahova Yahosoa fa mbola mitandrina didifolo foana ry akekery zany foana ny ahafantarana hoe tsisy fampianarana marina zany fa pitsiloko daholo le rehetratra reny zay no mahatonga ny ambassadeur ny soa ziady any raha ny dada Yahva sy Yahosoa akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur ny soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay le qualité-ny Andriamanitra ampianarako anareo moa zany rehefa avy eo rehefa tsy afaka nantsonatsony anaran'ny dada Yahva de novaina Adonay de mazava ho azy a nanahoana indray ny amin'le zanaka koa satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka normal maty koa izy normal zany hoe zay mitondra famonjena ao Israela de maty donc evakitsika ny teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka amin'ireo asan'ny apôstôly toko 10 vaketsika indray aloha zay da hoe jevatsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy fa quarante-trois quarante-quatre asan'ny apôstôly 10 43 44 izy no ambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoany zay rehetra mino azy famelan-keloka zay zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keloka normal maty koa le izy zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany a potika daholo zay mitondra an'izay ianarany dada Eva moa zany de efa potika tsy azony tononona niova Adonay ianaran'lay zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tany de nyvonoana zay le Yahosoa tena izy novonoany zareo ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra zaontsika famonjena afa-tsy anarany Yahosoa io zany hoe zany de lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io ka raha voatra zahatra mitondra famonjena de maty a de zay nahafaty anaran'ny Yahosoa le tena marina le ozy nareo hoe maninona ny tsy hita ao anatin'ny baiboly le anarana Yahosoa fa Jesosy ankeny eo na Jésus e de zay ny valiny a satria noho ny am'le anarana mitondra famonjena de tsy maintsy maty a porofon'izany ny apôstôly kinka maty e maty hatrany amin'ny apôstôly hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena nitory an'ny Yahosoa famonjena de Jaona de gadra tany amin'ny nosy Patmo donc avakantsika rika hatramin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fa sivy ino tsara apokalipsy 9 izao Jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahosoa de tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa de nygadraina ny apôstôly da tsika eto ny apôstôly Jaona io nygadra io tany amin'ny nosy Patmo izy izany hoe niza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo de io izy io ka izay sary zay de hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anarana io ny apôstôly de nyvonoana asan'ny apôstôly toko faefatra asan'ny apôstôly toko faefatra andiny fa 18 sy ny 19 angambany izay 18 sy ny 19 asan'ny apôstôly 4 18 19 ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra amy anaran'ny Yahosoa tsony eo ary izy io
norarana ny apôstôly tsy anonona zany anarana zany tsony nampianatra am'zany anarana zany zay le hoe tena tsy mety eo israely io sary io ka zay miantso an'io anarany ahoso hoe de ny vonoana daholo zay mihitsy ny izy de lo retsika jery ny asan'ny apôstôly 540 a asan'ny apôstôly a mbola avaketsika ndray ny 5:40 ino zany ake tia asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantsony apôstôly izy dia mikapoka azy sady nandraraha tsy teny aminarany eoso antsony ary tena de fazana de avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io le lahy lehibe io vonono zareo ary farany motapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao am'le tany israely hoe tsy misy famonjena tsony eto de maty le anarana tsy azony israely ny famonjena tsy azo ny tonoany narany dada iava tsy afaka nipetraka ny anarany ahosoa rehefa tsy afaka mipetraka narany ahosoa maty ny apôstôly a nararotin'ny greka sy ny romanina am'zay a novainy anarana hoe jesosy ny tao na hoe jesosy moa tany voalohany jesosy ny dikan'zany amy teny raha dikany hafa firenena de zay jesosy zay lasa hoe jesosy lasa hoe jezo lasa hoe jesoa lasa hoe jesosy lasa hoe jésus lasa hoe jizasy ny afaran'le izy nainga avy am'teny hoe jesosy daholo izy hoe jesosy de rehefa niala zay anarany ahosoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka atsony a de nongotany zareo tsy afaka mipetraka atsy vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka atsy vonoany ahosoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao a de nadika avy am'teny grika ka raha vao nadika avy am'teny grika de anarana grika ny napetrany ao a jésus ny napetrany tao na hoe jesosy na jesoa na zezo nanomboka teo de niala anarany ahosoa ary rehefa niala anarany ahosoa de novaina jesosy jesoa de io nareo mivadika mpanota io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'andriamanitra le zanak'andriamanitra marina de miteny hoe tiany mamarina ny ahosoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai ahosoa zay na le teny ahosoa tena marina de compareo am'zay nge le ataony jesosy jesoa hoe na jésus jizasy fa jésus jizasy na jesosy jesoa de miara-milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana de tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'andriamanitra tena marina teo hoe iahosoany tena anarany a sady efa meko mole anarana satria zay le izy a zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato iahosoa tam'zany ty baiboly ty saingy nohony am'le hoe nisan'zay olana zay ampitena le anarana de nararotany zareo grika sy romana novaina nataony hoe jesosy fa ny original iahosoa profon'zany a la jesosy a tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny tenyle zanak'andriamanitra iahosoa John natoko fadimy andin'ny faevatra ambin'ny folo vakeo nke ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'andriamanitra tena marina ry anaran'izy io iahosoa ary ato am'ty fanjakana masina misy an'zay adiady a tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay enoge rehefa afaky zany de hitany ahosoa teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy no teo tsy ndritsika tsara efa sitrany ianao a ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy no teo lay tena zanak'andriamanitra tena marina zany zay to hoe iahosoa ny anarany a de miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny ahosoa toriny zay adiareny no etanao zay eto am'ty planeta tera ty tsy miexiste am'ty planeta tera ty zany toerany hoe tsy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana amty tany ty de mpanota daholo ny olona rehefa ny amiafina izy de mpanota fa mody masina hoe izy mody tsy manao ratsy zany nateo olombelona kely ratsy ianareo fa ny atao nyfanjakana masina misy an'zay ady arery any misy an'zany hoe olona tsy mahay manota intsony zany a ary tena samy seho sehitra eo amasony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny ahosoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'zany zay ray zay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'andriamanitra nefa nareo miaraka am' jesosy jesosy jesus jizasa manota foany nareo zay ny prof fa tsy izy io jesosy nareo io tsy izy io jésus nareo io
tsy izy io jizasinareo io, tsy izy io jesonareo io, samy tsy izy io ray zay. Tsy afaka mamaly an'izany reo fa zatra marina nge zany. Fa naporofona faharoa Jaona 9 andininy faraiky ambin'ny folo zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io. Eny hoe nge rehefa iona tamin'le vehivavy janky izy de ozy lay de tsisy nanameloko anazy tsony ny olona satria zay oso hoe zay tsy nanota taminareo nao ketora vato an'ity vehivavy janga ty satria netiny ino moa netiny jiosina keo aminy fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitra ao fa ty vehivavy ty de azony jangajanga de araka lalàna io tokony toram-bato fa ahoana ny hevitra ao de ty ny teny Yehosoa aroy Yehosoa taminy aroy lera vehivavy tsy misy tompoko de namaly Yehosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana fa am'izao sisy izao aza manota intsony mahazava be io teny io ataoko ngeda be mihitsiny aza manota intsony ary am'izao sisy zao de aza manota intsony ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao fa iza io miaraka aminao io zay le vokatra le didifolo tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina de io anao tsisy afaka amin'ny fahotana io laza ny vavanao fa tsy maintsy manota nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly vakitsika avertissement ho anao izay mpanota de avy any amin'ny devoly Jaona voalohany de mieritrretanao dikan'izay Jaona voalohany 7 andininy 9 Jaona voalohany 7 andininy 9 enao nge teny ty zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany din'io zany ny tenanao ianao zay milaza fampanota io avy any amin'izy ianao nefa lay Jesosy na Jesoa iarahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any tsy mahafaka anao fahotana ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo fa le Andriamanitra tena vrai mariko izy ny fitenenareo anazy lay tena réel de zao ny teniny hoe aza manota intsony aventsika vakina mihitsiny aiza moiny Jaona 8:11 de apetrakitsika tsara ty teniny ty hoe 8:11 ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony io ny tenyle zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janga le Andriamanitra tena marina zany de nametraka ny teniny hoe aza manota intsony de le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao zany no matsizy an'iny fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy mampanota olona satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly de zay ny mahizy any Yehosoa satria ny Yehosoa toriny zay ady azy zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary zany ny misy an'izao fanjakana masina zao efa olo efa manaroa arivo ny atao fanjakana masina aty Madagasikara nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony mahafinaritra na miainao an'izany aza tena mahafinaritra anjaranao koa mba miditra ho isan'izay mba midiranao ho isan'le tsy manota intsony de tsy ho any amin'ny farihy mirehetra hafa fa mba hovonjena amin'izay ianao fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra zay le izay vakitsika re ny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9 vakitsika zany Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy zay rehetra olona miaraka amin'ny Yehosoa zany natao batiza tao amin'ny Yehosoa de tsy mahay manota intsony mbola azavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao zay rehefa antena manaraka zay izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena marina io zany de tsy misy ota ao aminy ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao amafisa zay teny zao amin'ny 9 izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota tena tsy indrina mafy mihitsiny hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao de tsy manota zay le hoe Yahosoa no anarana zao toriko aminao zao tena tsy mahay manota zay miaraka aminy garantia 100% raha zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra aoko nareo tanteraka tahaka ny fahateteran'ny rainareo zay ny amin'ny lanitra ny lanitra Matthieu 5:48 nge vakitsika kely io zay ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mita dalain'olona ianao lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty ny teny le tompotrano de zao hoe tanteraka vao mahazo miditra ty
tsy mahay manao tentsony dikan'izay, tsy mahay manao ratsintsony dikan'izay. Ino tsara rio Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany ray ianareo zay ny an-danitra. Izany hoe le tompontrano eny an-danitra dia miteny fa tanteraka vao mahazo miditra aty amiko aty. Tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo makaty, ka izy ny tompontrano. Normaly izy mametraka amin'ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany. Ko masina izy. Ny fahamasinany dia tsy lotono izay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana solitra, kina moa raha iny ianao rehefa tsy hanaraka ny teny ianao fa atsipiny eny amiela ianao. Zay natonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manao tentsony dikan'izany zay vao mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsintsony, tsy mahay manao tentsony. Dia noho amin'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Ino inge? Ary fantatrareo fa izy no aseho anesitra an'io tsy misy ota ho aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, ary teo tanteraka dia tsy manao ratsintsony. Dia inona tony? Fa izay rehetra manota, ianareo le milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay dia zao ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahita an'io Andriamanitra marina inao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azetiko hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika eny 9:7. Jaona voalohany 7:9. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Izy anie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manao tentsony izy. Izay ny tsy mahaizay an'io tomponao io. Io Jesosy Jesosy satria mpanota le anao dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao no hafa io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra anie ka sady tsy miaraka amin'ny mpanotany, tsy mihaino ny mpanota fa tsy hipireny amin'ny elana ianao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ianao fa direkta any amin'ny elo ianao. Manoro hevitra anao ny ambassadeur-n'i Iosoa tena miverenao amin'ny Iosoa. Ampy izay. Verena amin'ny Iosoa. Izay ny teniko androany amaranako anazy dia ny Jaona voalohany 5:7-10. Jaona voalohany 5:7-10 vakitsika amin'ny aran'i Iosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dikany zay le olona natao baty atao amin'ny Iosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Iosoa ka vita batiso amin'ny Iosoa dia hatrany dia tsy azo ny devoly kasiana intsony zany olona zany fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Maramatapitry ny fofonay madio izy. Ato amin'ny Iosoa rirany ny garantie 100% zany. Izay no mahatonga ziady aminy antsoina hoe manatona ny Iosoa. Ary andao atao batisa ty amin'ny Iosoa dia afaka ianao ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny maranako ny teniko zany hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao. Jaona voalohany asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Asan'ny apôstoly 22:16. Raha tsy avakina amin'ny anaran'ny Iosoa izy zao no voalazato. Ianao zao no atsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao ao? Ianao zao no resahana amin'izany. Mitsangana dia miantsoa ny anaran'ny Iosoa. Zay hoe miantsoa ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa ntsony eto. Dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany. Ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo. Taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy rekeny makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany. Mitsangana ianao. Miantsoa ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao.
didiry ianao tsy maintsy atao batisa araka ilay teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjeny de tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay de le batisa atao amin'ny ahosoa zao ataony ziadia zao zany hoe didianao tsy maintsy manatona am'izay ianao a satria ziadia rery manao batisa atao amin'ny ahosoa ary tsy misy efa tsy izy rery any atria izy rery any azo antoka ny amin'ny fahamasihany mazava-be aloha zay ny lohalarana zay mba tsy siny zahatra manahirana tsony satria le batisa mantsy andraisana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao lalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy maintsy ziadia manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manoty an-tsoa zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina ary ziadia no mampianatra anao an'izany zay ny teniko fa zao tsika aloha anaraka ny fanontaniana ndray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manoty an-tsony zay miaraka aminy zany noho ny tilikambo mombabe aloha izy de nikoroa ny fiteny de lasa samy manana ny fiteniny olona de zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona ahoana ny makasika zay tompo de zao ny valiny a ny makasika an'izay de zao tsy marina satria ny tilikambo mombabe le fatany aloha be tany fa mba hampiarako aminao ny fanontaniana ngamba zao tsy mbola mitilikambo mombabe zao zao valantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo babely manina nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama haitsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama président français zao de misy hoe François Hollande teo haitsika tsara miantso François Hollande na mpanao gazetitsika malagasy hoe miantso an'izany haitsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana haitsika miteny zany endrika amin'ny vaovao mandeha zany ny président français François Hollande haitsika manonona an'izany haitsika miantso hoe Joe Biden haitsika manonona an'izany maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa de tsy hoe miantso an'izany zany natao hoe fialana fotsiny any amin'tsy izy ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io zao mantsy ny lalàna amoaka lalàna aminareo za asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny a fa ny lalàna de tokany io anarana io de tsy azo ompina io tsy azo sorana asan'ny apôstôly 4:12 zao de tsy azo ovaina io anarana io ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azaontsika famonjeny ny anarana zany tokana de Yehosoa ary zao ny maha Yehosoa anazy a io rery ny mahafaka amin'ny fahotana ka raha tenanao hoe ka iny hoe koronina ny fiteny de zao hoe lasa Jesosy le izy de tsy afaka amin'ny fahotana de betrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana na tenao io ka ny koronina ny fiteny de niova ohatran'izao de meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus tsisy afaka amin'ny fahotana de mipetrao ihany fa ho any amin'ny elange mpanoty tsy am'izay fotoana zay adalalana ianao ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo de adalala anao retazona an'izany mazana ama zay teniko zay a fanontaniana anankiray indray ahoana ny makasika an'ilay isatsika ny 2:7 tompo fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa ny anaran'ny Yahosoa raha miantso Isoa ianao a de tsy afaka amin'ny fahotana ale Isoa no lasa Yesoa ny lalàna de miteny fa ny amin'ny teniny Iseana momba ny Yahosoa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy moa izy iny Jaona 5:44 sa 43 zao nge vakitsika irato aloha hoe aiza le misy anazy ao amin'ny bokin'ny Jaona 5 tsy maintsy miverina kely ato mba no atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ina male izy nake vakitsika kely ny bokin'ny Jaona Jaona 5 a 5 a any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia zay ny tsy mampety an'io fa reny bokin'ny Isaia zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny fa rehefa ny tenin'ny Mose de iny moa de nanao mankany amin'ny Isaia Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray misy ny mpiapanga anareo de Mose zetoka totantsy io amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra fa raha mba nino any Mose anareo a de mino ahy satria nanoratra ny laza izy i Mose no nytenen'ny Yehosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose a ny anarany zany no any mijerevony tika fa tsy any amin'ny Isaia
Isia zany zatra zafikely mbola lavitra be taty ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be Mose tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany. Isia taty hatramin'ny taona moins 600 taty ho aty. 700 taona be zao ny elanerana. Aty amin'ny Isia 700 taona ve anao niaka an'le anarana. Fa hoy izy Yahosoa tany Mose no milaza momba dia noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no niantso hoe Yahosoa raha amin'ny tenin'ny mpamonjy izy dia Yahosoa nanaovany anazy. Hitantsika zany arika hatramin'ny boky Nomeria ary nainga tamin'izay moa narany mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany iny amin'izay fantaina zay dia dirantsika izy. Yahosoa zany dia famonjena izy ka ny dikan'ny famonjena amin'ny Jiosy dia Yahosoa. Zay nahatonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany iny. Ny anaran'izy iny taloha dia Hosea. Hosea ny anaran'izy iny. Donc avakitsika zay tenin'Andriamanitra zay. Ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alako tsy nikely fa tsy maintsy miditra atsika. Fa aleo tsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa dia famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany. Zay natao hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena. Dia andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokin'ny Nomeria 13-16 moa izy iny Nomeria 13-16. Nomeria 13-16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany. Zay. Amin'ny baiboly hébreu zany dia vakitsika ity teny hébreu ity. Io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato dia tia ny translittération io zany dia efa avoakantsika eto avy hatrany avakika eto amin'ny translittération zay sy mijery Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Loshea Binun Yahosoa. Ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa fotoana ny anaran'izy io arikatra amin'ny momban'i Yahosoa. Izy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany. Dia vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy. These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea the son of Nun Yahosoa. Ato moa zany ataony hoe Yahosoa. Fa Yahosoa le izy dia zay natao le anarany hoe Josoa. Yahosoa le izy. Ka ny anaran'ny Hosea taloha zany zay dikany ty hoe and Moshe called Hosea the son of Nun Yahosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Yahosoa taloha dia Hosea no anarany. Ka ny dikan'izay Hosea zay dia famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary ilay famonjena zay nefany dia nadikany izy moa ity izy ity Yahosoa. Io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa dia nadikany dadabe Moshe hoe Yahosoa. Ary io Yahosoa io no nataony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Josoa. Ohatrohatra tsy minaovany anglisy azy Josoa. Zay ny amin'ny teny anglisy zany. Dia io zany no antsoiny hoe Yahosoa. Ny iny ovadia lasa hoe Josoa. Zay. Ka ny famonjena zany dia fanomeny dadabe Moshe. Io le teny hoe dadabe Moshe nanoratra ny momba io Yahosoa io no teneniny amin'izay. Ka io Yahosoa io natao hoe famonjena. Dia Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io. Noraintsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za dia mitondra ny anarany ray. Ny vakitsika tsara zay John 17:11. John 17:11 vakitsika indray ty John 17:11. John 17:11. Lay teny hébreu ty dia tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bibla masoretika zany. Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany. Zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy. Hébreu tranainy nanoratra an'izy zany dia efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany any moa zany ohatra ny kakaroana dia efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarihana dia atao hébreu tranainy ny anarana. Dia novoavain-jareo moa taty aoriana le izy. Mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'ny fanontaniana. John 17:11. Ary tsy eto amin'izao tontolo izao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary zao mankany aminao. Ray masino terizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marintsika. Terizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray
mitondra ny naran'ray izy zany dikan'izay de andao raha vejerevantsika ndray ny naran'ray a araka an'izay voasoratra ato amin'ity boky hebreo ty ihany ao amin'ny sefer Torah. Ny atao hoe sefer Torah zany de ny boky hebreo tranainy a zay misy ny tenin'ny jiosy de ny tenin'ny Mose, ny lalàna Mose sy maro samihafa zany. De vakitsika araka ny bokin'ny Exodosy a ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3. Shemot chapitre 15 eto zany etantsika anaran'ny dada Yahva ito a, anaran'ny dada Yahva ity le teniny amin'ny teny hebreo. De ity phrase ity no jerevantsika io natoka nisika ny teboka maintimainty iny. De ia moa le anaran'izy io zany fitenena azy a ia. Ny famakinan'io zany de hoe ia araka ny hebreo zany. Raha mahita an'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zay zareo a hebreo. Efa nomeko teo iny le izy averiko indremandreo tsy nahita ny famaky an'le iode C de ia. Iode C io, iode de he ia ny famaky an'izy io. De iverenantsika am'izay le izy a. Zao ny dikan'io famaky an'ity zany. Azy vzimrat ia va eli lishoa zeheri van veu elohe avi varum menu. De ny dikan'izany amin'ny teny anglisy ato io teny jiosy io a de zao ia is my strength and song and his become my salvation is my el and I will prepare him an habitation my favors. Zany hoe zao ny dikan'izany a ia is my strength any ny heriko zany a sy ny hirahirako de ia. Ka ia moa zany ny fiantsorana azy ambitsika amina hoe halleluia zany hoe voninahitra n'Andriamanitra ia. Ka ny anaran'ny dada Yahva zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao ray zay. De vakitsika ndray amin'ny andiny fahatelo amin'ny baiboly hebreo ndray aloha amin'ny sefer Torah hebreo a iva ishmishama iva shmo. Ka eto ndray moa zany de tsika le efa nahita le forme iva Yahva io. Io zao le forme Yahva ty ias ty io misy hasy eo a. Ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny ato fa tsika tsy izay ndrety hafa nanoratiny ato de tsy mety io. Iny efa nisy transformation ny ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niova mihitsy ny izy zany de tsy mety le izy. De ato le izy a io zao le forme ia iode he de ve de he mbola ampianariko atsika io fa iny am'le fantanao de mihitsy tsika eto zany. De izay no mahatonga ny hoe Yahva ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitantsika sary ty eto misy teo ty ny famaky an'ity forme ty a io izy io amin'ny farany asisiny agosy ambony io a ny famaky an'io de ia hitantsika ty izy ty azy ivy zimraty ia ny famaky anazy i zany io. Ka rehefa ia ny famaky anazy a ka rehefa ia ny famaky anazy a de ny famaky an'ity koa zany ia dikan'izay de zay mahatonga ny hoe ia va. Ato amin'ny anazy tsy novakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hesy va satria misy manovanova io de tsy napetra ntsony le marina de raha vao manovany io hoe ievana eovana salam'izany de trany de tsisy afaka amin'ny fahotana. Fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hebreo de Yahva izy io Yahva. De vakitsika am'izay ato 15:3 ato moa navadiky ny ave ndray satria le katolika ny nanoratra anazy de lasa ohatran'izany. Yahva izy mein novoir Yahva izy Yahva his name zany hoe ty iode hasavs ty zany Yahva ny anaran'izy io zay. Ka teny hebreo moa izy io le hebreo a iode he vava he fa novaovain'le le olona taty orina le original de lasa nivadika le izy a. Ka raha vao nivadika io de tsisy afaka amin'ny fahotana ntsony. Zay ny repera farany aminareo a aiza le anarana mahafaka amin'ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao le izy. Ny akoatran'izany tsisy afaka amin'ny fahotana nareo. De ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yahva. De jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moko tsy afaka novainy ty ia io le ia io zany. Ka raha ihany ana ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy a de mazava azy fa Yahva zany le makato. Jerevantsika am'izay nge le ato hoe io le Yahva io ty le Yahva ato zany iode sy de ty le Yahva hitatsika io Yahva. Ny fanoratana ny famakinany ty ihany ty zany a ty soratra ty io
io ambony io zany ambony gauche de ny amban'le ambony gauche io zao le iava de ty fana ty koa izy ty iava ty ambony ty de io izy iava mifandratana azy le voalohany ia de le faharoa va zay no mahatonga izy iava ty le voalohany zao hitatsika io de misy tohiny de le tohiny efa nysoratany hoe va efa le voalohany nyvakiny hoe ia de zay no mahiavany io de zay na raha ny Andriamanitra re zany iava io izy io iava io le ia de iava ao ambany de mitondra ny anarany ray le zanak'Andriamanitra le nivakitsika teo mitondra ny anarany ray izy io hoe ray masina io ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao de mitondra ny anarany ray hoe ia izy zany dikan'izay zay ny anarany zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anarany ray izy hoe de hoe ia de iny ia iny am'izay no lefa tsikarika hatramin'lay iny le Osea teo de zay moa le numérie 13-16 izy teo numérie 13-16 afindratsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire anaranatsika zany de apetrakitsika eto le izy io le Iosoa io le Josoa zany io de ampidiriny eo am'le Iosoa io fotsiny narany le zanak'Andriamanitra io misy zao raha miteny jiosy io farandrilo izy am'teny jiosy de ampidiriny eo zany anarany ray de mamoaka ny hoe Yahosoa zay natonga anazy nataony ziady foana hoe Yahosoa satria mitondra ny anarany ray izy ka le io zany ia de miampy an'le Osoa de lasa hoe Yahosoa any hoe soratako eto zany izy anareo zay mijery amy tele aveto kely fotsiny mbola iverenatsika moa izy io fa nohony am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady de sao le izy zany fafatsika kely ty ia narany ray hitatsika teo le ataotsika fotsifotsy ia no anarany ray de Iosoa ny anaran'le Josoa de ty le lasa Josoa ty amy baibolinareo any de ia no Iosoa ia no mpamonjy satria Iosoa mpamonjy ia narany ray Iosoa mpamonjy zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoakany hoe ia de mitambatra io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahosoa ary zay ny antsony io anarana io afaka mifahotana daholo mariko fa anarana tsy tetỳ tany io fa anarana tany amy lantsilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahosoa io narany mpamonjy ary zay miaraka aminy afaka tamin'ny famonjeny zay zany mivaly teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza eo fa tsy Yahosoa de mazava be fa ny anarany Yahosoa mihitsiny no izy ary io Isoa io tsy mahafaka mifahotana io na atsono azy atsova nge de tsika raha afaka mifahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminandro iny fa tsy io le izy de ozy ndray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka miteny hoe nifantsika tany azy fijaliana ty diolahy telo ny teo de mety ekenao zany tena akaiky aty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loka taty am'lefa na io atao amy gauche na atao amy droite tsy manana anarana koa io zany tsy mampety an'izany hevitra anao zany telo nge ny arany fantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitra anao zany ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamantsika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay ole nifantsina teo zay efa nilaza izy fa zay mahafaka mifahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zena tsy misy miteny mihitsy ny aty hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka mifahotana de tsy izy izy zany fa zay nino any Yahosoa kosany afaka mifahotana tsy manota intsony zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Yahosoa de vonjeny no sy ny ankonanao aony izy nyteny any reny tsy maro la zany teninao zany doke tsika jera zay teny zay hoe minoany Yahosoa iza moa izy iny asan'ny apôstôly 16 film zay zao tsy revatsika kely vetivety le izy
Asan'ny apôstôly 16 30 31 32 zay rehefa am'izay. Asan'ny apôstôly ahoana izy ny teny an'ity teny ity koa zany hoe tsy important ny anarana. Zany na hoe rediredina dala zany e. Mialatsiny kosa ny fitenenana fa marina mihitsy le teny hoe ten'Andriamanitra hoe miteny hoe minoany ao soa dia vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'izany zany dia manitsy tsy aday hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety, tena lasa rediredina ianao. Asan'ny apôstôly toko enina ambin'ny folo 30 asan'ny apôstôly 16 30 ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao, inona zany ataoko mba hovonjenao, dia hoy izy roa lahy taminy minoa dia tsy nasiana anarana. Raha mieritreritra nareo eto misy anarana minoa ny Yahosoa tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao. Rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao dia tsy voavonjy zay ianao. Zany hoe mbola firazina dia volona anao an'le teny teo hoe rehefa mino dia zay dia ampy zay. Manohitra ny tenin'ny Yahosoa zany. Hatreto nitsindrina mihitsy ny miantsoa ny anarana ianao. Ilain'io anarana io zany. Zany anarana zany hitoriana famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany. Yahosoa no anarana. Tsy maintsy antsoina io Yahosoa io vao mety. Important le anarana dikan'izay. Profon'izany asan'ny apôstôly 22 16 Oke vatsika ndreny asan'ny apôstôly 22 16 asan'ny apôstôly 22 deny 16 vakitsika aminaran'ny Yahosoa. Ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsoa ny anarany. Didinao zany antsoan'le anarana koa anao milaza fa tsy important le anarana. Anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho azy manao an'izay fihevitra zay. Andray ary dia Jaona 19 nosoratan'ny Platon amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy. Ny anarana dia tsy niova fa le frazy no niova. Ohatra ity no Yahosoa mpanjakan'ny jiosy dia Yahosoa tsy miova raha amin'ny teny frantsay le roi des juifs. Raha amin'ny teny anglais izy hoe Yahosoa the king of Israel juif. Ohatran'izay zay ny voalazan'ny famarina raha atao amin'ny teny hebreo misy zaho tsy mahay tsy andika an'izany koa ny tena marina raha ohatra ny raha karoako tsy haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahay tady anao teny hoe prapapa tsy miditra amin'izany koa za fa raha ikaroko andray haiko io zay le zay kanefa tsy any amin'ny teny hebreo sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny teny anankiroa dia telo zay raha malagasy hoe ity ny mpanjakan'ny jiosy Yahosoa mpanjakan'ny jiosy, amin'ny teny frantsay Yahosoa roi des juifs, amin'ny teny anglisy Yahosoa king of Jews, Jew. Satria zay ny narany amin'ny anglais Jew. Ka rehefa miteny amintsika amin'izany dia zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsy ny teny hoe ary dia niova ny anarana. Dokeo vakitsika ny Jaona 19 ao jereva antsika ndray zany rediredy be zany niova hatrany amin'ny anarana. Ao vakitsika ity Jaona 19 anitsinantsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mahavoanareo lasa mitsipy any amelo amin'ny zatra tsy aminatiny. Ary Plato nanoratra Jaona 19 ary Plato nanoratra anarana ka napetana ary Plato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo Yahosoa avy a Nazareta mpanjakan'ny jiosy. Firy iny 19 iny. Ao eto izantsika le izy Jaona 19 roapolo ary zany anarana zany dia novakiny jiosy maro fakaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny Yahosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romana sy grika zany. Tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ke tsy miova mihitsy. Ohatra antsika zao mahita tsara ny anarana hoe filoham-pirenena malagasy dia nandeha tary lasa ny France. Ny filoham-pirenena malagasy dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia lasa ny France. Ohatra zany atao ry amin'ny teny frantsay zay le président Andry Rajoelina est parti en France. Zay raha ataontsika amin'ny teny masina dia samy manana zay Itiako tenenina zany ny anarana tsy iova zany noviny satria nom propre iny ny anarana nom propre dia tsy azo ovaina mihitsy noviny fahadalàna zay manaova an'izany. Ina zany ekivalany anarana Yahosoa no amin'ny teny hebreo. Raha misy ekivalany anarana ka ataony hoe Jesosy
izy milaza fa ny ekivalany ahosoa de jesosy amy teny grika ena amy teny hebreo aza mitalatala ianao ny teniteniteny foana ohatran'izany ary niteniteny foana ny herôda venao rahanao raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany herôda izy milaza fa herôda de afaka anaova anarany ahosoa tampotampoka hoe aovay jesu ty na ovay hoaniny ty ary ny fitapitapesany herôda ve ny de ho arahanao hoe herôda zay mpanota lasa tsisy lavala anazy iny a zay namona anazy iny a iny ve ny de ho arahanao zany nge no maharatsy sainanao tena mariny tenin'ny herôda zany no arahanao ny tenin'ny olona namona anazy zany no arahanao olona mpamantsika ny ahosoa amin'ny azy fijaliana ve ny arahanao ianao nge zany de volona amin'ny hevitra zany de voly mitovy amin'ny herôda ianao satria nyrediredina dalana ataon'ny herôda ve nande arahanao kosa ny ary zay ny fanazavana hoe adalàny zany fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty novainao ahosoa mpanjakany jiosy ny azovana amy teny many hoe mpanjakany jiosy no vavaina fa ny ahosoa tsy iova novinovino io ko ataonao hoe inona non propre n'olona io a tsy azonao vaina io fa raha miovy de efa zatra efa tsy izy tro nodika zany le tenenao io ary raha ohatra ny hoe ka novainy herôda de vomainge mpandebireby mpandrabirabo sy mpanambany herôda de herôda mpanambany ve zany no arahanao fa raha ianao nge mba misy anarana ka hovainy olona anaranao tezitra nge anao de herôda efa nanamantsika anazy taony azy fijaliana ve ny de ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany ny olona namono anazy ve ny de ho arahanao mieritrereta zay apocalypsie 19:13 ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao lay zanak'andriamanitra io Yahosoa io ve le izy tsia la Yahosoa de nomeny anareo ety an-tany izy raha mbola anana anarana izy a any amin'ny bokin'ny Jeremia any ijerevantsika azy ity ny anarany any Yahosoa famarinantsika zay mandritra ndreka vakintsika zay teny eo amin'ny Jeremia zay Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy izy de diso ary izao ny anarana nanona azy iava famarinantsika zay mihitsy izy Jeremia 23 6 Jeremia 23:6 ny jerevantsika vaketsika manomboka amin'ny 5 Jeremia 23:5 de ny 6 vaketsika ino avy ny andro iavazy ananganako ratsana marina ho an'ny Davida ka njaka izy sady hoendy ary anao fihetsahana sy famarina amin'ny tany io zany le tonga amin'ny fanjakana fotoana io amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fa izay fa amizao Israely tsy mandry ary zao lo anarany zay anonona anazy iava famarinantsika io le tenenina rikatra amin'ny bokin'ny apokalypsy io raha tsy hainareo iava famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada iava satria tsisy mpaminany nanonona io fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe iava famarinantsika iny anarany a de tsisy miditra lalina am'izanytsika fa mivoaka io anarany io fa leo izy tenany am'izay ny amokany io zay hoe tsisy mahalafatsy izy a ka rehefa antendry tsisy mahalafatsy izy de tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola ivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga fa ny am'izao zany a ny anarany atsotsika anazy a de Yahosoa famonjena ia no famonjena de zay natoko hoe ia famonjena Yahosoa ny dikan'izay ia no famonjena hoe dada iava ny mpamonjy ny dikany famonjena ho tsika zay natonga ny hoe ia famonjena fa am'izany ny anarandrena atao hoe ia famarinana ia famarinantsika de iny ny anonany an'izay a de aloha iandry anazy zay fa ny anarany am'izao Yahosoa de mijano etsika zany zay le dika le hoe tsisy mahafantatra fa tsy ny anarany vaketsika ile apocalypse 19:13 apocalypse 19:13 apocalypse 19:13 za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy a de aleo tsy manao aventura zay tsy azo atao mihitsy raha vao ny teny izy hoe tsisy mahay afa-tsy izy de tsisy mahazo manao aventura mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny eo a fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalenceny ka tsy azonao atao miditra am'izay satria misy fiteneny amin'ny lanitry tany fa tsy mitovy amin'ny teny jiosy zany ary miakanjo mbola misy toyny ty fa tsy 13 13
Apokalipsia 19:16 no izy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anaran'efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be zany. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitoy amin'izay. Fa teo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe atseo ihany menareo dia mijanona nareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa tsy zay dia tany dia miovy io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dady havanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava ngamba zay le rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomeny anarana dia zay dirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ho manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika etỳ an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra zany. Fa rehefa nomeny antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka fahotananao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy idiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny idiranao amin'izany azany. Zay dia miraso antsika fa mifarana teo indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana faefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua ary vavaka antsika. Misaotra betsaka Tata Maria havanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao an'izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara an'izany teny izany eny misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay Tata Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaita ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra dada malala. Amin'ny anaranao Yehoshua malala no izany rehetra izany. Misaotra dada Yahveh. Haleluia. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mba fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia no mataholy azy.